Vatsy pitahiana ho anao, vatsy pitahiana ho anao anio. Ny vatsy pitahiana ho anao anio dia horaisintsika ao amin'ny Jaona voalohany toko 4 ka ny andininy 10 ka hatramin'ny 12 izay vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no fitiavana, tsy ny nitiavantsika n'Andriamanitra fa ny nitiavany atsika, ka nirahany zanany ho afitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra atsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Amen. Hivavaka isika. Faly dia faly tokoa ny fonay Andriamanitra ankehitriny, fa mampianatra anay mahakasika ny fitiavana ianao. Fa ianao tokoa ilay Andriamanitra fitiavana, ilay endriky ny fahatanterahany ny fitiavana. Izany no nampisehoanao sy nanehoanao ny faharetana lehibe teo anatrehan'ny fahalemenay, teo anatrehan'ny tsy fahatanterahanay. Ary ankehitriny ianao dia mampianatra anay, raha milaza tokoa izay fa tia anao Andriamanitra, dia tokony aseho anay amin'ny mpiara-belona aminay izany, tokony aseho anay amin'izay akaiky anay izany, ka dia ampitoero anatinay ary izany fitiavana izany, ary mampianara anay ity ny hafa, mba tsy hitady tambiny na hametraka fepetra mandrakariva ao anatin'izay fifankatiavana na finamanana. Ataovy tanteraka amin'ity androandroany ity izany Jesosy, mba hiadana ny fonay. Apetraka feno am-pelantananao izany fangatahana sy etaeta izany, ka dia ny voninahitra teo anao irery ihany, nisaotra Jesosy. Amen.